baolina kitra izay ihany fa dia taorian'ny fiverenana tanindrazana ho an'ny ekipa Kosafa U17 izay ligina Analamanga moa no tompomarika tamin'izay dia nitondra fanazavana nanao ny tatitra rehetra mahakasika ny ditany ivelany tany ny filohan'ny ligina Analamanga Rakoto Aromanana Entso na Itota. Araka ny lazaiko ombienombeny dia ny malagasy na ny mpitia baolina kitra na ny mpijery baolina zay anisany nakafiany zany zay na teny amin'ny gradin R taloha dia tsy mahalala fa tsy ny vokatra zany ary rariny ihany zay amin'ny ankapobeny kanefa ny tsara ihany manazava ny zava-nisy zany sanatria na miaro tena na iteny zavatra fa zava-misy marina kosa dia tokony fantatry ny rehetra. Raha nanoma tena ny Barea latsaky ny 17 taona hiasika ny Kosafa tamin'izay sokajy taona zay dia nanantena ary nieritreritra fa amin'ny taona 17 sy 2000 ity dia zany latsaka 17 taona zany dia ny génération 2000 zay no matematesatsika no mandray anjara satria raha natao teto ny CAN 97 dia ny génération 2000 no nandray anjara tamin'izany ireo ankizy no manana teny Carion arabaky teny mihitsy ty ary zava-nisy ray andro ny alina alohan'ny haingana amin'ny 12 alina no niantso any tompony andraikitry ny fédération fa latsaky ny sokatsy taona 2001 no mandeha ny fiaingana nefa ny apitson'io dia 15 tamin'ireo ankizy no manana nandritran'ny volana maromaro raha nanaovana regroupement nandritran'ny ray volana no tsy afaka nandeha ny ankizy 5 ihany zany no teraka tamin'ny 2001 safotra nefany ny tsy anaja ny efa fanekena zany ny anatrika an'io ary amin'ny afina anankiray keo zay tokony ananatsika de hoe présidentsika présidentny CAF honneur atsika no manatrika ny fifaninanana rehetra misy aty Afrika. Tombony Analamanga dia manana ny championnat izy tao anatin'izay ihany koa manao ny 2001 ireo ary mbola vao nandeha ny asapotsy ny fifaninanana tao anatin'izay dia natsona ireo mpanazatra rehetra ny tsongo vetivety teo ankizy 15 hoentina miarika an'io fifaninanana io sorana daholo izy ireo satria dia nisy ny ankizy 15 ny condition nisy tamin'izay dia ny hoe ankizy mahay baolina ary manana passeport ahafahana miasika an'le lalao zany. Tafainga ihany ny délégation ny ora tamin'ny ora fiaingana zany ny atalaty zay raha tsy diso ary nentin'ireo ankizy ireo tsy nisy fanazarantena ireo fanazarantena tany nanala ny ampizanana no natao ary toa dia niasika ny lalao an'ny Zambie teo indray nefa dia tojo ihany koa ny fahasairanana satria aty amin'ny valahan'ny Zambianina ny angezan'ireo ankizitsika ary ny koizany rehetra fa dia tsy ara-dalàna ny taonan'ireo Zambianina ireo ny vola nentinanana nanaovana ny réclamation fanao tamin'izany vola be tokoa fa dia nanao ihany ny ligina Analamanga amin'ny fepetra zay rehetra tokony natao ny solotena amin'ny Madagasikara zany aty amin'ny farany moa vao namalatra zareo fa dia efa nahavita nyzany tany amin'ny tany ireo Zambianina ireo dia tsy nisy zany ny vokatra azy tamin'izay zay ny amin'ny lafiny teknika. Ny olana nisy zany tsy fanomezantsiny fa tsy afaka niomana tsara ireo ankizy ireo zay ny amin'ny lafiny ny teknika iny. Dia amin'ny lafiny fomba nentina nandehanana indray dia napetraky ny fédération manontolo tamin'ny ligina Analamanga ny fikarakarana rehetra sy ny fitadiavana no enti-manana hoentina miatrika an'io fifaninanana io. Voalohany ligina Analamanga niatrika an'izany fifaninanana nivelany zany solotena Madagasikara fa dia nitady tamin'ireo filohana club sy ireo mpanohana rehetra zay nisy teto Antananarivo nisy nanomaly ny antso ary dia isorana be dia be izy eto tiako ny manonona angambany sady misaotra ny zareo eto amin'izao tsika miteny izao ny filohan'ny LGK Plus ny filohan'ny Fosa Junior ny filohan'ny Jetmada ny filohan'ny Sénat ary indrindra ny ministry ny fanatanjahantena zany ireo no nanampy ny ligina Analamanga tamin'ny enti-manana dia tsy vitan'ny hoe frais ihany fa misy ihany koa ny kojakoja isan-karazany zay ilaina any an-toerana tahaka an'izany ka dia
fisaoranay mitafotafo amin'ny anaran'ny club rehetra sy amin'ny anaran'ny ankizy rehetra eto Analamanga ny fisaoranay anareo ray aman-dreny fa dia nisy tsika vokatra ny tadiavintsika fa nisy ny expérience goavana zay azon'ireo ankizy ireo tamin'izany fifarinanana izany. Misy ny resabe ihany koa ny laza hoe betsaka ny ligna Lalamanga ny nandetsany fantatsika tsara fa fito taona 7 taona no tatananay ny ligna Lalamanga tamin'ireo ekipa reo bénévolat no hitantanana izany baolina kitra izany. Fotoana iray nahafahana mitondra ny namana rehetra miatrika tsy hoe sanatriavana eo ny fitsangatsanganana sy ny fanatreana ny matsa rehetra fa dia nisy ny fiaonana tamin'ny tatana ny baolina kitra tany Maorisy teo ihany koa zay mitondra an'ireo filohana sectionna maromaro nentina tany ka zahay no namena ny fitadiavana rehetra dia zahay no nahita ny vola nentinanana tsy nataon'ny président ligue taty aposiny zany fa nentina nitondrana an'ireo mambola nandeha tany ny secrétaire général ny ligue Analamanga, nandeha tany ny président ny arbitre ny ligue Analamanga, nandeha tany ny mpitatam-bola ny ligue Analamanga, nandeha tany ny section anankitelo zay misy eto Analamanga ka mino fa rariny loatra raha ny zavatra tahaka an'izany no matematesanay ahafahana nakatra kefa entina aporoporopora ihany ny baolina kitra eto amin'ny tanàna.